Mbola tsy ampy ny tolotra ho an'ny ronono eto Madagasikara noho ny fahatsapan'ny fitondram-panjakana ny fikirizana sy ny faharetana izay ataon'ireo tantsaham-piompy dia anao ezaka lehibe izy ireo ho fanohanana sy fampitaovana ho an'ireo tantsaha mba hamantianina azy ireo ka hizorana amin'ny fahavitantena ara-tsakafo ao anatin'ny fotoana fohy. Ary fantatry ny fitondrana amin'izao fotoana izao, fantatry ny filohan'ny Repoblika fa mbola tsy ampy ny vokatra ronono eto Madagasikara. Ka amin'ity taona ity, tiako manamarika an'izany ao anatin'ilay teti-bolam-panjakana nasy-panitsiana ho an'ny ministeran'ny fambolena fiompiana ny Jona dia napetraka fa hanafatra isika izany mba ahafahana mandeha aingana kokoa amin'izany fahampiroboroboana ny seha-piariana ronono izany dia hanafatritsika omby vavy be ronono manara-penitra miisa 1000 izay entina hanohanana an'izany seha-piariana izany dia apetrakitsika izany mba hanana izany ianareo. Ankoatran'izay tsy hoe izay ihany, izay ny fanombohana fa araka ny voalaza teo lay ataontsika hoe fampanarahana enti-tanana sy ny teknika rehetra, ny teknôlôjia rehetra izay manodidina an'izany dia hoentintsika sy hanohanana anareo. Izany natao dia satria mila mandeha aingana isika ao anatin'izany fahatratrarantsika ny fahavitantena ara-tsakafo, fahavitantena ara-dronono izany dia ezaka tao amin'ny fanjakana izany. Dia amin'ity taona ity izany dia isan'izay izay tetikasa goavana izay dia ny anafarantsika an'ireo ilay ombivavy be ronono izay efa be voka ary afaka avy hatrany izany dia miditra anatin'ny sehatry ny mamokatra an'ilay ronono izy ireo. Ho an'ny androany 1 septambra 2024 dia fanomezan-danja ireo mpisehatra mivantana ireo mpiompy mpamokatra ronono izay kitro efa aran'ny fampandrosoana amin'ny alalan'ny fizarana tamin'ny fomba ofisialy ny fitaovana isan-karazany ho an'ireo mpahazo tombotsoa no natolotry ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana aron-tsony tamin'ny alalan'ny tetikasa gazef izay manohana tran'ireo tantsaha izay tanterahan'ny MDP teny Ampandrinomby. Efa maro ireo tohana ny arahan'ireo tonta ny fampizarana na ho an'ny tantsaha na ho an'ireo mpikambana ao anatin'ny MDP ka ny fomba anatsarana ny kalitaon'ny ronono hatrany no vaindondra rao azy ireo amin'ny alalan'ireo fitaovana sy ny fahaiza-manao. Ezaka goavana fanamby lehibe ny napetraky ny MDP tao anatin'izay 5 taona mahery ny isin'izay dia ny makany amin'ny lalan'ny kalitao na ilay dingana atsotsika hoe dia marsa qualité. Ny fahazahoana izany kalitao izany amin'ny resaka ronono dia tsy vitan'ny vava, tsy vitan'ny tenenina fa mila manaraka ny fitaovana sy ny fahaiza-manao. Efa nomena ny fampiofanana sahazan'izany ianareo mpiompy mba ahafahanareo mamokatra ronono tsara kalitao. Nomena ndraiky fitaovana hafa reto anareo ahafahanareo manampy ireo mpiompy any amin'ny faritra misy anareo tsirairay avy any mba hiaraka handroso isika. Fa raha ianareo rery namokatra 100 litra avy ary ianareo angamba mbola hoe lava ampy ilay filan'ny malagasy ny ankapobeny. Fa ilay fanentanana izay ho ataonareo any amin'ny toerana misy anareo tsirairay avy any mba hiarahan'ny rehetra miara-mizotra makany amin'ilay antsointsika hoe lalana makany amin'ny fahatsaran'ny kalitaon'ny ronono mba hatateraka ilay hitantsika ny amin'ny sangatsaina misy ny MDP ny ronono mahavelona ny rehetra. Miisa 7 ireo mpiompy ronono mpanentana izay efa notsongaina araka ny traika efa ny avy no nahazo ny kit materiel toy ny bisikleta, ny kiraro fitondra antsaha, ny fitsapana hafanana, fanondromana ary aron'akanjo na combinaison no nomena azy ireo. Miisa 10 izy ireo ao anatin'ny faritra Analamanga sy Itasy. Fitoeran-dronono plastika be vavy izay manana fatra 30 litatra mba hitandrovana ny kalitaon'ny ronono mba tsy hivadika. Miisa 50 sy 700 no nomena ireo mpiompy izay mamatsy ireo mpanodina ronono sy mpanangona ronono eto an-toerana.